Eny ary ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Mankasitraka no indrindra mbola manaraka ny pejitsika any amin'ny Facebook sy any amin'ny YouTube. Zava-dehibe zany sambatra ny nona sy mangetahita ny fahamarinana ho soratra masina fa izy no ovokisana. Dia miarabanao sady ary zany amin'ny anaran'i Jesosy nahazo fampahirezana ianao ary mbola omena fampahirezana indray amin'ity anio ity. Zay ary no ela fa de ijery indray tsika zany amin'ity anio ity ny loha hevitra zay omena tsika amin'ity androany ity de hoe misy farany avokoa ny zavatra rehetra. Misy farany avokoa ny zavatra rehetra. Ny boky Mpitoroteny 7:1 de manambara amitsika sary anankiray zay mametra tokoa ny fahefan'ny zanak'olombelona sy ny maizy azy mihitsy satria misy farany tolony zavatra rehetra. Ao ny andro aterahana ozy ary ao ny andro afatesana, ary ao ny andro ambolena ary ao ny andro anongotana ny nambolena, ao ny andro itenenana ozy de ao ny andro anginana, ao ny andro anjairana de ao ny andro andriarana, ao ny andro, ao ny fotoana hitomanina ary ao ny fotoana hifaliana. Misy farany daholo zany, mivadibadika ohatra zay zany fiainantsika olombelona ty ka ianao zany atoroko hevitra amin'ity anio ity any farany any anome toro-hevitra ho anao inona ary ny tokony atao zany satria raha fantatra fa misy farany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Androany ary tsika tsy jery makasika an'izay fiafaran'ny zanak'olombelona zay fa angamba mety efa tena hoe efa tena hainao hoe mino mihitsy efa tena hainao le izy ary tsy de ivalapatra na zavabe am'izay fa zava-dehibe anankiray no tiako ambara amitsika mba tonga atsika anompo an'Andriamanitra, mba tonga atsika ino an' Jesosy ihany ry havana no afaka mampiditra anao any fiainana mandrakizay. Tsy misy olona, tsy misy anarana hafa fa Jesosy ihany. Zay nge mahatonga ny Baiboly miteny manao hoe zay mino ny zanaka ozy de manana fiainana mandrakizay. Iza le zanaka ty na zay? Jesosy le zanak'Andriamanitra. Raha inonao ny asa-panavotana zay nataony, asa fisoloana zay nataony teo ambony azy fijaliana de anisan'ny olombavonjy ianao. Inona le asa fisoloana? Ny asa fisoloana de zao mpanota isika. Zasy ianao io ange ka tena mpanota be fa zao Jesosy nisolo ny eloko sy ny eloko ao teo ambony azy fijaliana. Zany nanota de izy no fatsihana teo ambony azy fijaliana ny tanany sy ny tongony. Nisolo teo ambony azy fijaliana izy, nisolo anao teo ambony azy fijaliana. Raha tokony ho zasy anao mihitsy no hiaran'zany fanamelohana sy sazy avy amin'Andriamanitra zany ho tambony fahotana. Maninona moa voasazy? Tambony fahotana zay nataony Adama sy Eva dia voafoaka safy be mantsina miaraka am'izay ny olombelona rehetrarehetra ndray voasazy daholo. Ary eo ny tena tombony, eo ny tena hoe torolalana tsara be omena atsika. Mila mandray an' Jesosy tsika zany aloha, fa raha tsy mandray azy tsika de tsy tafiditra any satria izy ange no laissez-passer any. Tahaka ny olona anankiray mividy billet de rehefa tonga eo amin'ny spectacle anankiray ohatra fotsiny zany zao ambarako anao tam'za tany Marivoay de fafinaretanao anay tam'izay mbola classe de 3e 4e mijery spectacle ao amin'ny Stade Ramarque. De inao zay anao rehefa mandeha spectacle de zay zany le miandry grobaka tsy manam-bola de miandry grobaka zany hoe miandry any faraparany zany mora tsisy mahita de misaoty tambola tsy nandray an' Jesosy zany hoe misaoty tamboho tsy manara-dalàna zany. De zay zany mahafinaritra anay mihitsy le mijery spectacle ka laissez-passer de iny billet iny raha manana an'iny ianao de miditra malalaka. Misy mpiambina eo raha manana an'iny ianao de miditra malalaka. De tahaka zany koa Jesosy any amin'ny fiainana mandrakizay. Zao no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy Jesosy ary tsy misy mankany am'ray raha tsy amin'ny alalako, amin'ny alalan'i Jesosy rereny zany izy zany nijoro iaraka amin'ny anjely eo mivavadin'ny lanitra amin'ny fotoan'andro ny anankiray de ampiditra anao izy. Ny anjely moa de fa fanahy manompo baikoan'i Jesosy reny ary reny no
mapiditra atsika rehefa tonga eo amin'ny vavadin'ny lanitra na reny koa mety anakana atsika zay ny antony ianona toroteny mba hahafana mihaino tsara ny sitrapon'Andriamanitra ia tsy ho lava resaka tsony fandroantsika zany de jery zavatra anankiray mahakasika an'izay fiafaran'ny zavatra rehetra izay Andriamanitra moa no tena tompony teny farany raha mamaky ny Matthieu 24 atsika Matthieu 7:20 de mahita teny hoe ary satria tombony eloka de hiamangatsika ny fitiavany maro fa zay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena ary torina am'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ity hovavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany hovavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany voalohany de ny fahafatesako sy ny fahafatesanao farany faharoa fataperan'izao tontolo zao ia efa fatatsika iny fa ny zavatra tiako ambara zany de hoe na de satana ihany koa aza de mba izy farany fanjakan'ny satana ry havana izy farany ny fanjakan'ny satana fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa maninona tsy anapataperana zay ngeny ny amprisiko anao hoe andao hivavaka andao ino an Jesosy andao anompo an'Andriamanitra rehefa tena manompo an'Andriamanitra koa aloha de tena manompo tokoa amin'ny fomba manontolo fa tsy andeha tsara velatsy raha ime tsara velatsy de aloha mijany tena marina zany aloha tena torohevitra mihitsy ianao rehefa tsy vavaka de aloha tonga de tsy mivavaka to zay hoe vavaka ihany nefa aveo tsy zavatra tsy manjary ny zavatra atao manala baraka ny voninatr'Andriamanitra tsy hita zay tena mampiavaka anao hoe ty olona ty mivavaka na hoe zao fa rehefa tena mivavaka de tena mivavaha zany fanjakan'Andriamanitra zany de tsy manapataperana zany ry havana tsy manapataperana zany fanjakana tsy azo ampirorono sady tsy manapataperana andovaka itsika ny tenin'ilay zatovo zay mpaminany Jehova tamin'izany fotoana zany tany Babilôna Daniel mpaminany zay niresaka teo anoloan'ny mpanjaka antsoina hoe Nebokadnezara mpanjaka anisan'ny tena nasika mpanjaka anisan'ny tena hoe manana ny maizy azy kanefa de resy lahatra ny lehilahy fa tena hoe tsy manapataperana tokoa ny fanjakan'Andriamanitra nieritreritra izy manao hoe ny fanjakako ny tena enjana za afaka zay tiako velomina de velomina zay tiako vonona de vonona za manana an'izao rehetrarehetra zao ny fahefako hoe ny heriko hoe ny voninahitro hoe zao nefa ny teny tokana nomeny Daniel mpaminany azy hoe ianao ry mpanjaka mbola ho tapitra anie ny fanjakanao zao de anao mieritreritra hoe tena iadana sy mandry faizay ary ianao zay tianao atao eto ambon'ity tany ity ampijaly sy anao antsojay amin'ny vahoaka tany Babilôna tamin'izany fotoana zany sy ny vahoaka an'Andriamanitra zay babo tany Babilôna nandritra ny 70 taona de resaka izy hoe zanaka le nofinao ry mpanjaka satria nanofo zany Nebokadnezara tamin'ny fotoana io de inona ozy ianao ny nofiny zany de nahita sary olona volamena de ny tapany ambony hafa ny tapany ambany hafa ary ny tapany ambany ahoana moa zany ny fesy ny ranjo zany samy hafa ny tongony koa de hafa de ireo zany de misy karazana antanatohatra na fanjakana reo vy tany manga aloha voalohany indrindra de varahana de vy de mifamoafao zany le izy de hoe ny tena marina am'le zany de hoe atanatohatry le fanjakana tany manga aloha voalohany indrindra mety rava varahana mety potika de mandeha de mifarany indrindra de natao hoe vy tena hoe mafy indrindra zany ny fanjakan'Andriamanitra tena hoe tsy manapatapirany zay ny azo ilazana azy ary andeny efa kitsika kely zay tenin'ny Daniel mpaminany tamin'ny Nebokadnezara zay ao amin'ny Daniel toko faharoa andininy fa enina amby efapolo andininy fa dimy amby efapolo fa toy ilay nahitanao ny vato niendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy niendahan-tanana sy ny nanoritoron'ny vy sy ny varana sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena io zany le tanatohatra tanimanga volafotsy volamena de na ampafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatrizay marina ny nofy
ary tsy maintsy ho toy ny heviny dia niankohaka ny Nebokadnezara-mpanjaka ka nivavaka tamin'ny Daniela ary nanodidina mpanatitra fanatitra sy anitra ankasitrahana ho azy. 470 tapany farany. Fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny, fa izy kosa le fanjakan'Andriamanitra zany, fa le fanjakan'Andriamanitra kosa hitoetra mandrakizay. Io zany le amprisihako anao eto hoe fanjakan'Andriamanitra hitoetra mandrakizay. Aiza ary ny teboka tiantsika tongavana? Teboka tiantsika tongavana dia hoe fanjakan'ny Satana dia ho rava. Ary zay natongavany Jesosy teto ambonin'ny tany satria nanjakazaka be ny devoly. Raha mbola tsy tonga teto ambonin'ny tany Jesosy, tena potika ny fiainana zanak'olombelona, ary zay mihitsy anisany nanirahan'Andriamanitra ny Jesosy akety ambonin'ny tany mba anome ny olombelona famonjena amin'ny alalany. Azonao tsara zany atanatohatry ny fanazavako azy zany. Nomena Jesosy zany mba handrava ny asan'ny Satana teto ambonin'ny tany. Tsy hoe akory tsy navita izy, fa efa navita izy mifady anina 70 andro sy 70 alina, efa vita ny teo ambony fijaliana ny famonjena, ary efa niteny ary izy hoe vita. Fa le fatapiran'izao tontolo zao zany tsy mbola tapitra zao tontolo zao dia Satana ihany koa mbola miasa eto ambonin'ny tany. Mbola miasa izy, manana miaramila izy ny miabakabaka, manana miaramila izy izay anjely ratsy niaraka voaroka niaraka tamin'ny Losifera tany an-danitra. Ety ambonin'ny tany aloha voalohany indrindra ny rahana dia aveo ny miabakabaka dia any amin'ny elo. Fa ny zavatra tiako tongavana dia hoe ireo miaramila ny Satana reo miasa mafy reo amin'izao fotoana izao amotika fiainan'ny olona, amandrika olona, ary indrindrandrindra andemy ny sain'ny olona mba tsy ino ny filazantsara. Zany farany zany tsy isy, zany lanitra zany nofinofy zany, zany elo zany itony vomanga rehefa tonga any amin'ny elo tsy misy zany. Zany ny fandrika zay ataon'ny devoly amin'ny olona amin'izao fotoana izao mba tsy hanompoany an'Andriamanitra, mba tsy handraisany ilay famonjena. Jereo nge ny Apokalipsy toko fa ato amin'ny Apokalipsy toko fa 12 dia ny andininy 12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo zay monina ao aminy, loza ao am-pon'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny fotoana. Kely ny sisa ny fotoanany devoly. Zay ny teneniko aminao hoe misy farany io. Misy farany io. Ary zay nge ny amprisihako anao hoe andao re hanompo an'Andriamanitra. Ndao hivavaka. Tsy fandemetsaina neny, tsy rongony fandemetsaina ny fivavahana. Tsy hoe lany andro ny olona mivavaka, tsy hoe adala kely na hoe tsisy ataona hoe olona efa reraka amin'ny fiainana, na olona tsy tafita amin'ny fiainana, na olona tsy haiko hoe fiveran'ny olona le mivavaka. Fa za te hamprisika anao mihitsy ry havana. Hafa ihany le mivavaka, hafa ihany le manao ny sitrapon'Andriamanitra, hafa ihany. Fa ny sitrapon'ny Satana nge ataon'ny olona mangalatra, mijangajanga, misoloky, mandainga, miteny ratsy, misotro toka, mifoka sigara, mifoka rongony. Dia zao manao inona ny fahotana amin'ny mifoka sigara? Manimba ny tempolin'Andriamanitra io ka. Manimba ny tempolin'Andriamanitra io, manimba avokavoka io, manimba ny taovam-pisefona, ny voie respiratoire, manimba ny be dehibe ny zavatra simban'io sigara io. Ary ny rongony koa ohatran'izay, tsy tompony tena ny olona rehefa mifoka rongony dia farany lasa manaonao foana, maty foana. Be dehibe ny zavatra ampanaoviny Satana ny olona eto ambonin'ny tany eto. Ao koa ny misara-panambadiana, manao divorce, manambady be dehibe izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Marobe ny zavatra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ataon'ny olombelona, ampirisihany Satana le olombelona dia tsy mety afaka. Vahaolana tokana nomeko anao n'ity androany ity dia Jesosy ihany. Rehefa mivavaka ianao tena inonao ny rahan'i Jesosy dia afaka ianao ry havana. Tena ho afaka ianao. Ary rehefa Jesosy no manafaka anao dia tena afaka tokoa ianao. Tsy hoe misy zavatra mbola amboamboarina be indray, fa rehefa tena izy no manafaka anao
de afaka tanteraka ianao ny olona moa mbola misy ambamboarina mihinana an'ty ianao de afaka mangala sira de dioviny trano na mangala trondro de kikiso de iny ranona trondro avy nikikisana iny no atao amin'ny toaka de na minana pecto raha teo afaka sigara tsy ariavana ny fanafahana tena izy de zay ao am' Jesosy ihany raha ny zanaka no afaka anareo zany ten'Andriamanitra ho afaka tokoa ianareo Jesosy ihany no mpanafaka fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very zay no voalaza amin'ny baiboly raha tena manatona an' Jesosy ianao de afahany ianao ny lalàn'ny fananaina zay tao amin'ny Kristy Jesosy hoy Paoly no nanafaka tamin'ny lalàn'ny fahafatesana lalàn'ny fananaina rehefa mandray an' Jesosy ianao zany de miaraka am'izay mizery tonga ao aminao anafaka anao ijery ary tsika vetivety ary am'izao fotoana zao etya mpamaranana hoe manahoana sy manahoana marina moa zany makasika any amin'ny fanjakan'ny satana zay mety horava zany voalohany indrindra aloha ny teny hoe satana de avy amin'ny teny hébreu hoe mpiapanga na hoe fahavalo izy mihitsy ny fahavalo tsika zanak'olombelona ny antony de tsotra ry havana rehefa voaroka tany an-danitra satria sefin'ny koral tany an-danitra izy no hita fa mana talenta izy no hita fa tsara tare napetraka Andriamanitra izy lohany tao an-danitra pitarika an'ireo mpidera reo pitarika ny antoko-pidera tany an-danitra de rehefa nahazo an'izany voninahitra zany izy de nirehare te hitovy amin'Andriamanitra zao izy de hiakatra any amin'ny avoan'ny rahona ho any mikitan'Andriamanitra ozy izy ka hitovy taka amin'ny Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 7:20 misy an'izay friariana zay nataony zay de ny andininy 7:12 tany ide nasahan'Andriamanitra ianao ry vatosoa rehetra ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao ka karneola ny topaza ny diamondra ny beryl sy ny onyx sy ny jaspis sy ny safira sy ny emeralda ny karibonkola ary ny volamena ny fahatsarahan'ny fampanenoanao sy ny ampongatapakao sy ny fafanao de avoamboatra tao aminao tamin'ny andro namoronana anao ianao de kerobima voaositra zay manaloka fa voatendriko ho izany ianao tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao io zany le toeram-boninahitra nisy azy tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao tsy nanatsiny ianao tamin'ny aleanao hatramin'ny andro namoronanao ka mandra-pahita eloka tao aminao io zany izy tsy nanatsiny mihitsy izy io ary tena hitan'Andriamanitra mendrika izy ry havana fampahirezana kely tsefatsefa ny meko anao rehefa nomen'Andriamanitra voninahitra ianao ka napetraka Andriamanitra amin'ny toerana ambony sy toerana tena hoe tsy napozinao mihitsy natongavanao teo fa de Andriamanitra nanandratra anao teo tazomy tsara zany plasinao zany aza manao tahaka ny Losifera aza manao tahaka ny Satana zay nahazo ny toeram-boninahitra io de avy eo izy noroana satria tsy mendrika azy zany misy anery havana ny olona mahazo toerana tsara de tahaka ny hoe tsy mendrika azy indray le toerana na leo ihany ry izy tary ambany kely tary fa tsy mendrika azy indray le toerana ka ianao rehefa nomen'Andriamanitra anio tazomy tsara mihitsy miplasinao tazomy tsara miplasinao ao amin'Andriamanitra fa Losifera de zay zany navoa azy de mitao amin'ny am'zay reo ikono ireo apahany apatelo ny anjely ireo de noroahan'Andriamanitra izy ary tsy vitany noroahana afa mantsy ny hoe noroahana fa nazeran'Andriamanitra zao izy Jesosy nahitany Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra amin'ny fahatezerana lehibe mihitsy ary nazera le dragona lehibe izy de le mena rana ela dia ny devoly sy Satana nazera le dragona lehibe ka za zany tia ampahery anao am'ty androany ty hoe mivavahy aoka ho mailo hoe fa ny devoly tsy faly amintsika ary io toerana banga tany an-tanitra io fantatry ny devoly fa za ianao no andova ny toerana banga ny an-tanitra io ary tsy amelany ianao ry havana ambara-pikipy ny masonao raha tsy manana an' Jesosy ianao ary zay ny azo ny mission ny taona olona farak'izay maro maximum ho any amin'ny elo raha tsy manana an' Jesosy ianao de tsy voatohatra ho velively nefa zany asan'ny devoly zany
zany evipetsy ny satana zany tetikolosofera zany tsy ho sakanao zany fandriky ny devoly zany tsy ho vitanao misaoty sy miala am'zany raha tsy manana an Jesosy ianao. Za zany ty ampahery anao amty androany ty Jesosy ihany rehefa manana an Jesosy ianao tsy mahomby daholo ny tetiky ny devoly rehetrarehetra fa raha tsy manana an Jesosy ny olona de voafatotra ary tsy manana hery ialana am'zany hery amin'ny farany de taritaritiny. Ny iraky satana moa amin'ny farany de ilay antsoina hoe anjelin'ny fahafatesana, io ny taonany olona amin'ny farany ho any am'ilay fahaverezana mandrakizay. Io ny taonany olona ho any am'zany elo izany, io ny taonany olona ho any am'zany fikotroanify sy fitomanina fampijaliana tsy indroa matany ho any amin'ny elo mandrakizay. Zay ny azy ny mission-ny ny lalana ataony samihafa mety amin'ny lalany fitahiny. Tahiny le olona devoly koa mba afaka mamorona fitahina eo amin'ny fiainan'ny olona fa fitahina mamitaka, fagagana mamitaka. Mitandremy ianao ry havana amin'ireny fananana zay anananao reny, mitandremy ianao ry havana amin'ireny vola zay miditra aminao reny, mitandremy ianao amin'izay hevitra zay omen'ny olona fa betsaka amin'izy reny dia fandrika eo anoloanao, fandrika mivelatra eo anoloanao. Mitandrema mihitsy tamin'ny fotoanandro anankiray tany amin'ny faharitra Moramanga tany de nisy pasteur anankiray Jorovavolombelona. Reto olona reto tsy hay izy io na avy nanao sorona olona na tany amin'ny carrière na avy nanao bizina maloto tany fa ndeha anisa vola am'izay zany zareo de ao amin'le fiangonana tsina misy tamboho mba miafikafina de aleo pasteur mba ato amin'ny tamboho amin'ny fiangonana ato zay ny anisan'ity vola ity fa rehefa aveo zay mametraka kely aminao. Zay le hoe mametraka kely zay fanambatambazan'ny devoly zay. Vola tsy fantatrao, vola tsy hoe zay vola miditra rehetra ne de tsara daholo fa tsika koa zany tsika zanak'Andriamanitra koa zany de mila mailo fandraindray izy reny vola le olona mihitsy zany no avy ohatra hoe namono olona na avy nangalatra na sahala am'zany de ahoana moa de raha eny mety marina aloha hoe ahoana moa ny afatarana vola rehetra avy amin'ny épicerie reny, avy any amin'ny tsena, avy any aiza moa pasteur ny afatarako an'izay vola rehetrarehetra any ngambo ozy anao any an-tsena ho any fa vola zay vola rehetrarehetra iny vola avy any am-pivarotra, vola avaiza any am-paosin'ny olona any mifamezivezy ekeko zay fa tsy fantatrao nefa le izy hoe am'izay fa io zany de tena fantatra mihitsy hoe avy nanao ratsy reo olona reo, avy nanao ratsy izy de tonga de anisan'le vola am'izay zany ao am-piangonana. Jereo am'zany angela izy isaina am'izay zany le izy ao am-piangonana zany le vola isaina ao am-piangonana, vola azo tamin'ny eloka sy amin'ny zavatra ratsy de tsy nanaiky moa le pasteur fa nijoro izy tsy mety zany izy tena tsy namanareo am'zany de lasa fotsiny moa le olona avy eo. Tiako tenena aminao de aoko mailo ianao fa nifandrika na de amin'ny mpanompon'Andriamanitra aza ary amin'ireny mpanompon'Andriamanitra reny mihitsy aza no tena atakeny devoly ataony miravoravo tanana, potehiny fiainany ary ataony mihitsy zay asimba azy satria reny mantsy le mitoro filazantsara, reny le mitarika ny lalan'ny olona amin'ny lalam-pamonjena, reny mihitsy ny tena atakeny voalohany. Ka zay zany fahavalontsika olombelona zany ny devoly, satana zay ny anarany, mpamingana, mpiapanga ary fahavalo ary izy io de lazainy soratra masina fa manana anjely be deaibe eo ambany fahefany zay ataony hiraka araka an'le fanazavaiko teo moa zany fa tsy hiditra am'izay tsony fa amin'ny farany aty amin'ny faraparany zany ny azavaiko aminao hoe amin'ny andro farany de hoidinany amin'ny lavaka tsy tanono satana mandritry ny arivo taona, hoidina any amin'ny lavaka tsy tanono mandritry ny arivo taona. Aiza ny andiny soratra masina milaza am'izay Apokalipsy 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nitsahatra ny tabataba de napaka amin'ny Apokalipsy 2:20 azafady lasa le toko teo aloha ndray. Apokalipsy 2:20 andininy voalohany. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy tanono sy ny gadra lehibe eny an-tanany de nisambotra le dragona izy de ilay menarana ela de ny devoly satana izany ka namatotra azy arivo taona dia nanipy azo any amin'ny lavaka tsy tanono ka nanidy izany de nanisy tomboka sy teo amboniny
mba mitany firenena mba tsy amitany firenena maro insony mandrapatapitry ny arivotaona ary efa afaka izany de tsy maintsy ovana kelikely aloha izy zay zany arivotaona mandritry ny arivotaona zany de hoidina satana arivotaona ary efa afaka ny arivotaona de vahan'Andriamanitra izy vahan'Andriamanitra izy ary ny fiafarany tena fiafarany de hoe atsipy am'izay zany any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara any amin'ny tena farany rehefa avy ny diny izy melokelin'izay aloha de firavoravon'ny zanak'Andriamanitra any an-danitra fito taona rehefa tapitra io andro firavoravona fito taona io telo taona sy enim-bolana indroa de midiny ety ambonin'ny tany ny zanak'Andriamanitra io le hoe fanjakana arivotaona fanjakan'ny Kristy miaraka amin'ny tehimby manjaka arivotaona ety ambonin'ny tany zany reo zanak'Andriamanitra ny maty tao amin'ny tompo le voalaza any amin'ny bokin'ny apokalipsy hoe sambatra ny maty de zay maty eo amin'ny tompo hitsahatra am'izay ny sasarany izy ny asany manaraka azy any amin'ny Tesaloniana voalohany any koa toko faefatra andimy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo de misy teny any hoe ary ny maty eo amin'ny tompo ny hitsangana aloha zany rehetrarehetra zany de le fisantarana n'ilay andro firavoravona aoriana kelin'izay fitsanganantena maty zay dia rehefa afaka zay de hidina ety ambonin'ny tany am'izay ny zanak'Andriamanitra ny olombovonjy miaraka am' Jesosy fanjakana arivotaona io de amin'io rehefa manjaka arivotaona ety ambony tany io zanak'Andriamanitra de idina aloha satana tsisy devoly ety amin'ny fotoana io tsisy faratsiana ety amin'ny fotoana io manjaka arivotaona de rehefa satria nidina ny devoly de fifalinana ety ambony tany amin'ny fotoana io rehefa afaka indray zay arivotaona zay de vahana indray izy de farany amin'ny farany moa de mbola misy ady lehibe zay tsy maintsy hifanandrinana adiny goga sy magoga ady lehibe zany hoe ady masina tena mbola isy ady farany milohan'ny tena farany na hoe tena hoe fitsarana farany na hoe jugement dernier ary any tena farany indrindra tena farany zay le loha hevitra antsika hoe misy farany zavatra rehetra fiafaran'ny satana de hoe ho atsipy am'izay zany izy any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara apokalipsy toko faharoapolo andininy fahafito ary rehefa tapitra ny rivotaona de ovahana satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina ny toerany ka hivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra dia goga sy magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady io le ady masina le lazaiko aminao tahaka ny fasiky ny ranomasina anisany ary niakatra namaky ny tany izy ireo dia nambidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala ary nisy avy tamin'Andriamanitra nidina avy tany an-danitra ka nandany azy ireo io zany le fiafarany potika tanteraka resy eo zany le hoe farisen'ny satana amin'ny andro farany ho resy am'izay zany izy amin'ny andro farany dia fampirizana nomenantsika de hoe mety miaritra ny olombovonjy mety miaritra ny olon'Andriamanitra fanenjehana tsy fisina fahoriana mety miaritra miady tsara mafy be zany io mitahiry ny finoana zany fa za te ampahiry anao hoe toizy foana ny ady toizy foana ny fiazaka zany toizy foana ny fanompona an'Andriamanitra fa rehefa mitoetra ao am'le fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampirorona ianao ny ray andro any ianao hitsahatra am'izay ny sasaranao ianao eto de santatry ny lovatsika santatry ny fifaliana eto santatry ny fahasambarana mandrak'izay fa raha ho avy ny fotoana ndray andro any ho any am'le tena mandrak'izay isika le any am'le tsy manam-pataperana le fifaliana samy tsy manam-pataperana na ny fahaverezana mandrak'izay na ny fiainana mandrak'izay samy ozy ny fitenenana hoe mandrak'izay alao valo zany hoe plus l'infini zany hoe tsy manam-pataperana zany tsy manam-pataperana zany fa zao no izy rehefa tena mitoetra tsika toetra matoky ao am'le fanjakan'Andriamanitra io ho any am'le tontolo mahafinaritra tsika fa tsy ho any am'ty meny devoly fafinaretana vetivety eto meny devoly fahasambarana vetivety amin'ny alalan'ny filany nofo
amin'ny alalan'ny fijejojejona amin'ny alalan'ny rehaka moa zao fiainana zao fitiavana n'izao tontolo zao zany rehetrarehetra zany zany de tsy tokony hisy atsika olombovonjy zany fa tsika zanak'Andriamanitra de tokony hitoetra mahatoky amin'ny famponan'ny tompo tokony kely aina amin'ny famponan'Andriamanitra hitory filazantsara anampiny mahantra hevitra ny hafa aneho fitiavana amin'ny olona anao ny sitrapon'Andriamanitra miezaky ny tsy hanota miaina ao ambany fahasoavan'Andriamanitra matoky ny tompo mitehitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany riavanao zany rehetrarehetra zany zany le toerana tokony hisy toerana tokony hisy ianao zay zany amin'ny farany zany tsy maintsy hoidina any amin'ny farimy rehetra fisolofara ny devoly sy zay nanaraka azy araka ny teniko taminao tany am-piandohana de ny devoly de manana tropy manana clan manana ataontsika hoe légion légion moa ny anaran'le devoly anankiray zay mipetraka tao amin'ilay lehilahy anankiray tany Gadarène légion zany hoe toby anankiray mihitsy toby anankiray manana olona maro be izy eto ambony tany eto zay ny antsoina hoe olony devoly Jesosy koa tamin'ny fotoanandro nyresaka raha nytoro teny izy hoe zanaky ny devoly rainareo ianareo zany hoe misy zany karazan'olona manompo devoly manaraka ny hevipetsin'ny satana manaraka ny tolotsain'ny satana ao Matthieu 25 Matthieu 25 Matthieu 5:20 de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ilaza indray eo am'izay amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo zay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny ianareo zay voaozina ozy reo le olon'ny devoly voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay zany no fampiarezana nomenantsika zany tamin'ity androany ity andao re mba hitoetra mahatoky ao amin'le fanjakan'Andriamanitra andao tena hivavaka pastera inona kay ny tokony ataoko raha tena hivavaka tsotra ihany raha tena hoe tapa-kevitra hivavaka ianao hoe voalohany aloha mibeba de aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao zay ny lalam-pamonjena tsy misy lalam-pamonjena ho anao afa-tsy zay voalazan'izay ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 zay ireo olona reo nge ny fantaniana apetraka ao io nge de fantaniana efa nisy nametraka atao amin'ny baiboly fa le fomba fanataterahana azy matikena maso ny olona zay tsy zay fa vita batemy tambola kely tsy mila atao batisa zany tsony nefa zavatra tiako lazaina aminao hoe ny batisa mbola kely mbola tsy nahay nino ny olona batemy zany ny ankizy mbola tsy nahay nino nahoana ary ny olona za zao de anisan'ny vita batemy tambola kely fa naditra tsapako hoe tsy voavonjo mihitsy ahy tsy voavonjo mihitsy satria niaina tamin'ny fanao zao tontolo zao naditra namalivaly ray aman-dreny tena hoe tsy voavonjy zay ny proof fa tsy mahavoavonjy ny batisa mbola kely na ny batemy fa ny torohevitra sy ny toro lalana ho atsika de zay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 zay fanontaniana efa nisy nametraka tany aloha tamin'ny fotoanandrony ary mino afa ao an-tsaina koa zay inona ary ny tokony ataoko raha tena hoe tena tia hitoetra ho kristianina tena izy tena tia hitoetra ho tena hoe kristianina vaovao tena tia hitoetra hoe kristianina matoky tena hoe mahazo antoka amin'ny fiainana mandrakizay tsy hoe zay teniteny ataon'ny pastera any na teniteny ataon'ny olona any akory ny anteherana fa reny de olombelona ihany reny fa zay lazay amin'ny baiboly ihany Kristy no ivo zay tsika zay ihany ny tsika zay miainga avy ato amin'ny baiboly jereo ny ten'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko 2:7 ary Petera taminy mibeba ary aoka samby atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina azonao tsara am'izay le tenin'Andriamanitra zay zany le voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe mila mandray ny fanomezana aloha zany de ny fanamasina bebaka aloha zany voalohany indrindra mibebaka de aveo atao batisa mihitsy amin'ny rano be fa tsy rano kely araka lazaiko teo fa tsy mahavoavonjy reny rehefa tonga saina tsara ianao atao batisa ary aorian'izay misy fanamarina an'Andriamanitra na tombo kase
zay nge ny mazava-dehibe an'le hoe batisa amy ranobe rehefa mibebaka ianao de atao batisa na ao amy batisa tera ao am-piangonana zany raha asoka mantsy ny dikan'le hoe batisa na hoe aletika anaty rano mihitsy atao difotra mihitsy de rehefa nalevona le fahotana manamarina am'izay ry havan'andriamanitra ianao zay natao batisa raha mbola tsy nahazo nybatisa amy fanamasina ianao tamin'ny fotoanandro nanaovana batisa anao de angatao zany fa io de cadeau ary fanamarinana tombo kase amin'ny andro fanavotana tombo kase fa zanak'andriamanitra marina ianao ary tombo kase fa tena hoe noeken'andriamanitra nakasitrahana le famonjena zay vita zay niraisinao famonjena moa zany efa vitan' jesosy ary fotoana mahery fa le famonjena zay niraisinao ianao mihitsy nandraina izy de nakasitraka andriamanitra tahakan' jesosy rehefa nakasitrahan'andriamanitra de nandefa voromelala andriamanitra de mankasitraka mihitsy zany andriamanitra zay mahatonga ny baiboly any amin'ny kortianina faharoa toko faheno nandinin'ny faharoa any hoe amy voaloha sy faharoa hoe tamin'ny andro famonjena ao zy namonjeko anao ary tamin'ny ora nkasitrahana ary tamin'ny andro fankasitrahana no nienoko anao zany zavatra zany de misy fankasitrahan'andriamanitra ary zay ny mazava-dehibe an'le hoe mandray an' jesosy mihitsy aloha bebaka aloha zay ny fandraisana an' jesosy tsy misy lalana hafa fa mibebaka tahaka an'le tenin'le mpanompon'andriamanitra anankiray hoe rehefa nisy nanontany zany inona tokony ataoko fa te hivavaka te mba hijory tsara amy fanompony de ozy le mpanompon'andriamanitra tamin'ny hitanao ry amin'ny w ry raha ohatra mamianatra anao ny eto amy w voalohany de mankanisa ry amy w farany ry de ambarao am' jesosy daholo ny fahotanao rehetrarehetra za misy afenina de mibeba ary aza mamerina zany tsony rehefa vitanao zay de minoy ianao fa efa vita zany ny tena fibebahana marina de aveo manapa-hevitra ho atao batisa be de be ry havana n'olona natao batisa ao amy baiboly jesosy tena ny aza mba natao batisa maninona ary tsy voalazo amy baiboly hoe tambola kely jesosy natao batisa fanolorana natolotra ry havana jesosy fa tsy natao batemina natao batisa tambola kely ka raha izy jesosy ary modely natao batisa tamin'ny onony jordanna ka iza moa ianao no andehanana lalana hafa hiditra ny lanitra tsy anaraka an'izay zavatra nataon' jesosy fianarana nge ny navelan' jesosy ary zany no mahatateraka ny fahamarinana rehetra ataovy any zao izy jesosy tamin'ny jaona mba hatateraka ny fahamarinana rehetra ka zay zany le fahamarinana rehetra ianao mibebaka de atao batisa tsy misy ry havana lalana hafa sa ianao manana lanitra hafa hidiranao raha te hiditra ny an-danitra ianao zay no manin'andriamanitra moanao le tena lanitra tena vrai tena original mila mibebaka ianao de atao batisa fa afaka zay mandray mifanahy masina ianao de mitoetra mahatoky manao sitrapon'andriamanitra mandra-pahafatinao na mandra-pialanao eto ambon'ny tany de rehefa miala eto ambon'ny tany ianao tsy anjely ny fahafatesana re tompoko no tonga eo aminao fa anjely tsara tahaka ny lazarosy lioka toko fahina ambin'ny folo andiny fasivy ambin'ny folo vakio io tantara io efa manam-potoana ianao fa tantara tena nisy io jesosy tsy niteny hoe fanoharana ary jesosy de nanohitra hoe nanohitra ny am'le mpanan-karena sy lazaro hoy jesosy hoe nisy lehilahy mpanan-karena zava-nisy io zany tantara tena nisy io rehefa maty le lazarosy de naniraka anjely andriamanitra nanka ny fanahany de nitondra azy eo an-tratrany abrahama zay ary zany ny fiarahantsika teto lavalava ihany fa ilana tsiny fa mafana ny fo tiako voavonjy ianao ry havana zay nahazo mahay miampona de mizara mahay miampona tiako ianao tsy ho diso fiainana mandrak'izay ary zay mahatonga nandany fotoana nandany rondoa nandany kaloria ary tena hoe tsy mora ny mampita n'izao toroteny zao manao montage sy ny tariny fa zao lo izy zany zavatra zany nefa ataoko ampitiavana zany noho ny fitiavako an' jesosy zay mba kely azoko atao raha mba ho ataon'andriamanitra fitaovana amonjena ny hafa isaorako andriamanitra de raiko andriamanitra ny am'zany zay ny antony mahadodina sy mahamaika am'ty androany ity am'ty masonandro n'androany ity iza moa no malala raha ity ny toroteny farany zay eninao de ho faty ianao raha riva ho faty ianao rapitso na tsy fotsony ianao rapitso fa famondrampon'andriamanitra ity menanao androany ity misy farany zavatra ratsy ataon'ny olona io misy farany io asan'ny devoly io fampotsampy ny filalaovana ody ratsy ny fiankofana any vazimba ny fitezana kalanoro
ny be dehibe ny fanompona ataony olona zay tena hoe mitarika ny olona ho any amin'ny faratsina zany misy farantolo zany fa zao a ny beba raha izy jesosy tompo sy famonjiny tenana manokana zay ary ny afatra fa dia anao velomanao amin'ny anaran' jesosy tahin'andriamanitra ianao amanaraka indraytsika miaona eto amin'ity pejy ity asizay mampazitsika ary dia zarao amin'ny olona telo fantatrao ao amin'ny Facebook ity afatra ity dia mba ahalalany fahamarinana koa izy ireo andray mifamonjena ihany koa izy ireo tahiny jesosy daholo amanaraka andray veloma tompoko